Tsofandrano atao amin'ny ankizy ary ny batisa ho an'ny olona efa tonga saina. Finaritra indray ny tenako tafaraka aminao atao anatin'izao fandaharana izao asaiko ianao mba hanaraka hatramin'ny farany ty fandaharana androany ity inoko fa hanampy be dia be anao indray ny loha hevitra izay fampizarana aminao amin'ity androany ity. Fitsofandrano no atao amin'ny ankizy fa ny batisa ho an'ny olona izay efa tonga saina. Jesosy Kristy no modely ho antsika kristianina satria izy no nametraka fianarana ho antsika tamin'izy tonga teto ambonin'ny tany dia namela fianarana ho antsika Jesosy ka izay zavatra nataon'i Jesosy zany no tokony ataontsika kristianina ary izay zavatra tsy nataon'i Jesosy dia tokony tsy ataontsika kristianina ary ny zavatra rehetra izay nataon'i Jesosy dia voarakitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Noho izany izay rehetra voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no tokony ho ataontsika kristianina fa izay rehetra tsy voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy tokony ho ataontsika kristianina izany. Raha mijerytsika ny tantaram-piainan'i Jesosy ao amin'ny Luka toko faharoa izy manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo dia nentina tamin'izy mbola zazakely nentin'ny ray aman-dreny tany amin'ny tenimpolo izy mba ho atolotra ho an'ny tompo ary nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay antsoina hoe Simeona nitrotro azy nitrotro an'i Jesosy tamin'izy mbola kely dia nitso-drano azy Simeona tamin'izay fotoana izay. Ka Jesosy zany dia nitsofina rano izy tamin'izy mbola kely, tsy natao batisa Jesosy fa nitsofina rano izy. Fa raha mijery indray tsika ny ao amin'ny Luka toko fahatelo manomboka amin'ny andininy faha-raika amby roapolo dia natao batisa Jesosy. Nisy olona maro natao batisa dia Jesosy koa anisan'ny natao batisa tamin'izany fotoana izany. Dia ny andininy fahatelo amby roapolo amin'ny Luka toko fahatelo dia milaza hoe ary Jesosy izy dia tokony efa ho 30 taona tamin'izy natao batisa zany dia efa ho 30 taona izy tamin'izay fotoana izay. Midika zany fa efa olon-dehibe Jesosy vao niroso tao anatin'ny batisany rano. Satria ny dikany hoe batisa, ny dikan'ilay teny hoe batisa dia azo avy amin'ny teny grika hoe baptizo izay midika hoe asitrika na hoe immersion amin'ny teny frantsay asitrika zany ka ny dikany hoe batisany rano dia hoe asitrika any anaty rano. Dia Jesosy efa tamin'ny faha-30 taonany no niroso tao anatin'ny batisany rano. Ary ny olona tao batisany rano dia olona izay afaka mibebaka. Zany olona mibebaka zany dia olona efa tonga saina ny amin'ny fahotana izay vitany ary olona vonona hiala amin'ny fahotana ka hitodika amin'Andriamanitra. Mazava ho azy fa ny zazakely dia tsy afaka manao an'izany velively. Ny zazakely dia tsy afaka mibebaka, ny zazakely dia tsy mahafantatra ny fahotana izay vitany, ny zazakely dia tsy afaka miaikiny amin'ny fahotana nataony eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny batisa zany dia natao an'olona efa tonga saina, ho an'olona efa mahafantatra tsara hoe mpanota aho ary vonona niverina amin'Andriamanitra. Dia Jesosy rehefa andeha dia nametrapetraka tamin'ny mpianatra izy hoe mandehany ianareo ataovy mpianatro ny firenena rehetra manaova batisa azy. Dia hitantsika taty aoriana ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly i Petera dia nitory-teny tamina olona tokony 3,000 lehilahy tokony 3,000 teo dia rehefa avy nitory-teny Petera dia voatsindrona tao am-pony ireo olona reo ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahatelo no misy an'izay manomboka amin'ny andininy faha-valo amby telopolo. Rehefa nanontany ireo olona reo hoe inona ary ny tokony ataonay ozy izy dia ozy izy Petera hoe mibebay ianareo ary ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy avy ianareo rehetra mba hahazahoanareo famelan-keloka. Hitanao zany fa ny batisa sy ny fibebahana, ny batisany rano sy ny fibebahana dia tsy afa-misaraka dia rehefa avy nibebaka ireo olona reo dia niroso tamin'ny batisany rano. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly dia misy karazan'olona be dia be izay natao batisa. Tafiditra ao anatin'izany Cornelio ilay tandapa Etiopianina anankiray niroso tao anatin'ny batisany rano. I Paoly Apôstôly ihany koa dia natao batisa. Olona efa olon-dehibe efa tonga saina avokoa ireo olona rehetra izay natao batisa ireo fa tsy misy zazakely ireo na dia ny ray akory ary. Ka na Jesosy na ireo mpianatra Jesosy zany dia samy natao batisa efa olon-dehibe avokoa fa ny zazakely kosa dia fitsofan-drano no atao ho an'ny zazakely ary izay voasoratra ny tenin'Andriamanitra ihany koa ny tokony ho arahantsika kristianina rehetra izay aty aoriana. Izay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity inoko fa nandray fampianarana ianao tamin'ity androany ity dia mirary soanao tahiny Jesosy daholo.